tena tsy vola mihitsy le olana fa malagasy manam-bola. Maro malagasy manam-bola. Amiko zany tokony roborobe izy io. Ny zavatra mety ho sakana fotsiny dia mety misy tolotra izay tsy mifanaraka amin'ny zavatra tadiavintsika malagasy. Isika zatra foana rehefa mitsidika toerana. Miala tsika amin'ny toerana raha ohatra avy eto Antananarivo le olona. Miala izy eto mandeha taxi borosy izy dia tonga izy dia mamonjy toerana anankiray. Ohatra omentsika toerana iray dia mankany full point ohatra izy. Tonga any full point izy na ny zavatra ao full point raha mety tsy ho hitany daholo. Mamaika azy dia manao ny fiainana andavanandrony ihany izy. Izay zany zavatra tena toetra antsika malagasy. Ny fomba fitsidiana tena tsara indrindra dia mandeha tsikelikely. Miala eto Antananarivo ohatra raha avy eto Antananarivo manodidina Antananarivo dia efa maro be ny zavatra mahaliana. Voalohany indrindra aloha ny azy rehefa hanjifa izy dia efa nomaniny efa ela ary efa fantany ny zavatra ho jifainy. Fa isika malagasy rehefa hanjifa resaka tourisme, ny zavatra manahirana be antsika voalohany indrindra dia hoe ohatrinona ny vola ho ampiasaina amin'izany sao dia lafo be zany. Tsy manahirana antsika mihitsy ny hoe inona ny zavatra mety ho azontsika raha ohatra ka ho any amin'ilay toerantsika. Inona ny zavatra mety retombé positif azontsika. Ny zavatra tsy mahaliana antsika indrindra koa dia ny mijery ny resaka bibibiby sy ny zavamaniry. Mahaliana antsika fotsiny mijery hoe io biby izao fa tsy mahaliana antsika mihitsy hoe mba manahoana ireny fiainan'ireny biby ireny, inona avy ny zavatra fanaony sy ny karazana. Ny karazana activité izay tena hitako hoe mahavariana antsika malagasy dia ny resaka filalaovana rano, divertissement karazany rehetrarehetra ireny. Fa ny vahiny indray kosa dia tena mandeha be mankany amin'ny resaka diatongotra, resaka randonnée dia resaka misy activité zao tena tsy mahaliana antsika malagasy mihitsy ny resaka kitesurf ohatra, izay tena tsy fantatritsika mihitsy tsy hoe tsy fantatritsika fa tsy mahaliana antsika. Ny windsurf, ny snorkeling, ny plongée, ny resaka pêche au gros sy ny karazany ireny. Tena tsy vola mihitsy le olana fa malagasy manam-bola. Maro malagasy manam-bola. Afaka miteny hoe manam-bola malagasy satria nisy fotoana ny laharana mihitsy ny fandehanana tany ivelany, mitsidika an'ireny firenena any ivelany ireny, any Chine sy Dubai hatrany Israel sy Amerika. Dikan'izany amiko tsy vola mihitsy le olana eto. Fa ny tolotra izay omena ny tokony ho manana kalitao tsara, feno tsara, mahafeno tsara ny fepetra izay tadiavintsika malagasy. Marihako fa isika malagasy somary exigeant, somary manahirana. Matetika isika miteny foana hoe frantsay tena exigeant fa isika tena 2 fois plus exigeant malagasy ny frantsay. Fa raha ohatra isika tena manana budget natokana ho an'ny voyage na randonnée fotsiny arany ao anatina journée anankiray eo amin'ny 3 alina eo na 4 alina dia efa mavita. Raha ohatra zao any APF pour weekend, hitako misy manao tolotra hoe 150 000 ariary mavita an'izany. Izay zany zao ny tolotra hitako ambany indrindra. Raha andeha Nosy be zao tena hitako budget hoe minimum eo amin'ny 700 000 ariary eo par personne isan'olona. Dia miakatra arakaraka le kalitao an'le zavatra tadiavin'ny tsirairay avy. Lavitra be mihitsy izay, tena lavitra be. Tsy natsasany akory, tsy napahefany akory. Izay alohany vazany izany vidina tena mirary be izay. Ary ny tena ezaka mafy be izay ataon'ny mpandraraha malagasy, mpandraraha fizahan-tany dia ny fomba hanomezana fahafaham-po tanteraka ny malagasy.
mitovy ve ny satisfaction zay ny ijerevako azy raha hoe mitovy ve ny satisfaction tena mitovy ny satisfaction any amin'ny resaka fitsidiana kosa dia tena mitovy ny zavatra hita amin'ny vazaha amina offre teneninao teo hita amin'ny malagasy mitovy tanteraka ny any amin'ny resaka fitaterana no mety tsy hitovy koa satria ny malagasy raha ampidirinao anatina sprinter anankiray dia mahafinaritra azy zay tsy mampaninina azy mihitsy fa ny vahiny izy mila tomobile ho anazy rery raha misy olo-kafa ampidirinao miaraka aminao dia efa tsy alaizy izy na tomobile tsara be ara no menao azy zay zany tsy mampitovy azy tsisy latsaka sy tsisy ambony fa kosa ny zavatra rehetra mitolotra ao anatiny dia mitovy daholo raha ohatra ka oxygène ny lazako azy dia mety 5% ihany ny azonay amin'izay tsy mahavelona anay akory tsy mahalohan'ny charge fixe anay akory zany tsy tena hoe ny azoko ilazana an'izay tsara ny fanokafana ny sistany aminay zany ny fizahantany anatiny hatreto aloha dia tena mbola tsy mahavaha ny olana ao anatin'ny sehatra fizahantany mihitsy ny tiako lazaina zany ao anatiny tsy ho ankilabao mihitsy tsony ny sehatra anatiny fizahantany anatiny satria me mitombo le tolotra dia manomboka me mitombo koa mpanjifa fa natonga tsy fahafantarana mihitsy ny fizahantany anatiny teo aloha dia noho ny tolotra zay tsy misy ary zay mahatonga malagasy taloha rehefa mandeha dia tonga dia hoe any Majunga foana na any Tamatave sy Folo Pointe